Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valo latsakafo efa nialina. Miarabantsika ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana izitsika ity amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Miaraba ihany koa ny talen'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar sy ny Le Nouvelles ary ny gazety taratra. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinezy ary miaraba koa ny mpiainotsika amin'izao takarivo izao. Rombropolo Jolay androany Frank Ramarson, aiza hoiza ny toetra rahapirenena raha ny fijerinao azy aloha? Raha ny fijery azy aloha amin'izao fotoana izao, raha ohatra anaraka ny calendrier électoral dia tokony amin'ny 24 juillet tsika tokony nanao fidiana voalohany tamin'ny fifiteana président de république. Hitantsika ihany moa ny zavatra nitranga fanesesy le hoe nisy fanekeny ny comité international amin'le ataontsika hoe candidature anankitelo ary dia ny fanolahana satria amin'izao fotoana izao zany dia mitady ataontsika hoe fanovana ny CES zany ny comité international sy ireo kilafy politika sasatsasany ary izay no manome olana amin'izao fotoana izao satria izay tokony isin'le ordonnance hoe manao an'izay no ataontsika hoe karazany hoe tsy nekeny ny filohan'ny tetezamita teo tamin'ny conseil des ministres. Ndikan'izany dia hoe ireo milafy ny lalàna aloha juridique ny ordonnance tsy afaka manolo lalàna. Zany hoe amin'ny teny français on ne peut pas amender un code électoral. Zany loi zany ohatra hoe amender na ordonnance. Tokony manaraka an'izay hafitra ihany angamba ny mpahay lalàna amin'izay zavatra izay ka tsy fantako hoe izy antonda an'izay tany amin'ny filan-kevitry ny ministre sy ny gouvernemanta fa hitanao tsara zao fa lasa ady-hevitra lehibe momba ny hoe fiandrianam-pirenena tsabahany ziko ny ziko no ataontsika hoe nanao izay karazana tolo-kevitra tokony entiny amin'ny anivon'ny gouvernemanta. Zao zany zao dia hoe mazava tsara fa ohatra manao tamba be le comité international ataontsika hoe contre zany Ndjimatour Ndrazuel sous candidature. Tanao tsara ny kabary nataon'ny ambassadeur frantsay ary samihafa moa le kabary Ndjimatour Goldblatt sy Ndjimatour Châtenay tamin'ny 2010 donc 14 juillet tamin'izany manko dia efa niteny Ndjimatour Châtenay raha vao ny force spéciale raha betsaka ny corruption zao fa ny Ndjimatour Goldblatt zany dia nataony pratika kokoa ny teniny satria narahany ataontsika hoe exemple maromaro eo amin'ny lafiny économique, lafiny sociale ary indrindra amin'ilay hoe ny firenena andalam-pandrosoana sy efa miakatra ny arim-pirenena sy ny fampandrosoana eran-tany dia tsy miandry ny Madagasikara. Dia anjara nareo malagasy izy mieritreritra, anjara nareo no mahita hoe tena hita hivoaka tokoa nareo amin'ny crise zany hoe karazana zany fiantsoana amin'ny boky malagasy, fiantsoana amin'ny société civile, fiantsoana amin'ny ataontsika hoe akolafy maro politika na sosialy na iza na iza ilazana hoe tsy mety tsony zao andany nareo ngondandalambe angamba andany nareo no anongampanjakana zay midinidikany tenen'ny kabariny ambassadeur frantsay zay ny solitena ny Zik Raimantoa tamin'izy miteny to satria raha ny izy hoe tsy mitovy tsony izy talohan'ny Telme storina ny Telme ary rehefa fampitandremana valo nataony tamin'ny fanjakana malagasy zay zay vao nandray andraikitra hoe anasazy anireo mpitondra ka hitanao zany fa teny avany amin'ny ambassadeur frantsay no taritina ny Zik rehetra ary hitanao tsara zao fa nanao taratasy tamin'ny commissaire na Union africaine Ndjimatour Ndrazuel hoe tsekeny le zao fanapakevitra hoe planina hoe 7 points nataony zareo kanefa ny zavatra atahorana andeha io raha entina amin'ny conseil de sécurité io ka tena condamné Madagasikara dia lonka mantsika tsy tiatsika tsony zay lalakivoana avy io. Ka zay indrindra Frank Ramasona hoe aiza hoiza zany zao ireo le hoe candidat telo tokony hisitaka satria tokony farana amin'ny farany volana amin'ny herinandro ambony zany ny fehim-potoana nomen'ny Zik etsika. Raha amin'ny tsilotsofina aloha dia ny hoe Ndjimatour Ndrazuel zany dia hoe mangataka hoe raha mialy izy raha hiala amin'ny tio candidat ary zay manao leny any Tanzanie dia mangataka antoka izy amin'ireo candidat fa sy antoka koa hoe tsy hoe tsy arakaraka sy fanenjehina izy raha ohatra izy zany tsy milatsaka. Zay zany no karazana
accord politique zay tokony mandehandehany zay hoe tokony finiavin'ny candidat rehetra hoe am'izay izy de hoe zay zany mafahany mijanona indreo matola didiratsika sy diratsika amin'ny azo mola sommet des quatre ny azo fa ny azo ny azo mo fa azo mitangitra hoe sommet des quatre izy de aveo very totan'izay zany izy miresahana ndray ny momba azy amin'ny publicité didiratsika zao fa no adininy fa hoe izy de mieritreritra fa mbola tany amin'ny roapolo taona na telopolo taona mirina ny fitongran'ny ataontsika comité international ny raharaha iratany satria ro namana izy sisa ny namana ny Afrika no mbola eo amin'ny toerana eny andreo matoa président ny Congo Sassou Nguesso reny zao mitovy aminy Dos Santos sy namany Zimbabwe kanefa ny reny fahatatra tsara fa eo alohan'ny comité international tsy manana an'ilay atao hoe influence satsony amin'ny taloha reny nana influence satria mbola teo ihany le hoe kavisakavahana fa zao zany de hity zany zao fa le comité international tanao zany mitony Egypte naonony Morsi tany Libye tany Côte d'Ivoire io Ouattara meny vola be io zao Mali raha ohatsy zany mandeha mbola mandeha ny fividiana eo ihany koa manko le problème mitranga hoe ny frantsay no mimposé an'le fividiana amin'ny 28 Laurent Fabius moa nitenenina hoe ianao ve zany ozy izy andriamanto Djibril Dramé no directeur ny élection iran'ny Afrique no mimposé tsy maintsy zao ny daty ka hitanao tsara zany fa miesiketsika ny ataontsika hoe ny communauté internationale am'izao ny frantsay ny américaine any Afrique amin'ilay hoe terre d'influence zao nefa zany tsy tokony adinotsika malagasy fa sika de miaina anatin'izay ataontsika mondialisation zay ary marina ny tenenina ny ambassadeur français hoe ny olona rehefa miaingany azy ny fampantsoana efa mandeha ny tsika miempotra ka de safiditsika malagasy am'izay hoe anaraka sa tsy anaraka ataontsika am'izay hoe zay hoe tolokevitra natao comité international zay makasika ny Ramatola Laura Valmana mikasika ny Ramatola io ngeny problème satria Ramatola Laura Valmana mantsy efa hoe ny fanekena tany ivelany hoe raha mody izy de tsy manao politika fa nody izy satria marary mafy ny RNPN zao zany zao de hoe vatika moa zany ny rasa ndray de hoe lasaka atao fidina filohan'ny république izy atokony ngama fa zay ko satria ny filatsahana Ramatola Laura Valmana de midika fa akasiparina atao marika Valmana le processus satria manina moa zany lalora fatatany tsara zao fa ho lasa olana sy filatsahana zay fa de samy manao zay katsikatsy politique ary eo ny raha nididiratsiraka sy marika Valmana ka mifanina tamin'ny volana avril ny amin'ny misirany marika Valmana ny ngaratsika alatsao lalora Valmana de io tanao tsara fa mitsatso ny raha ka zay am'izay katsikatsy politique zay nitoriny frantsay tarivo 14 juillet zay zavatra zay no tsekeny comité international am'izao fotoana ia isaoranao fankaranasona teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao androany zao ary misaotranao sy ny mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy ao ve zany ao zany fandarana vokariny sampany fahampalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao amin'ny valolatsakafo efa ny alina